miarabantsika rehetra mpanaraka ny TV Plus Madagasikara araka izao hitantsika izao dia ato anatiny ireo kabine ny téléphérique no misy ny tenanay amin'izao fotoana izao ny ainga avy ny Anosy ary andeha makivaky ho an'ny Soarano izay aloha no dio amin'ity androany ity ka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no nitarika sy nanokatra voalohany izany fitanganana ny téléphérique izany entina anehoana amin'ny vahoaka malagasy fa tena efa mandeha ary efa azo ampiasaina tsara izany téléphérique izany. Toy izao ny zavatra hitantsika ety ambony ity tazana avokoa ny Lakanosy ny stadiny Mahamasina dia ireny mifanena aminay ety ambony ety ireny ny kabine téléphérique izay tsy misy olona aloha fa toy izao ny sary hitantsika miaina avy ety ambony ety. Marina moa fa efa lasa mialoha amin'ireto kabine tazantsika aloha ery Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy ireo mpikambana ny gouvernemanta sasantsasany. Masaka olona valo moa zany ny kabine anankiray araka izao hitantsika izao dia mirosotra antsika hitantsika amin'izao sary izao ihany koa fa stable izany hoe tsy mihetsiketsika tsy mampatahotra araka ny resaka izay ezahana voizina ny fandehanana ity téléphérique ity fa tena hoe anaty fitoniana ianao mitaingina azy. Raha ny fanamariana moa dia eo amin'ny 3 minitra eo ny fitangenana an'ity téléphérique miainga avy eo Anosy mankeo Soarano ity. Ary dia mbola ho tanterana amintsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny TV Plus Madagasikara ny andinindininy mahakasika ity fampiasana voalohany ny téléphérique eto Madagasikara ity.